antsika rehetra indray aneo amin'ny anaran Jesosy mbola tonga somatsara itonivon'izao fotoana izao dia manonona fedanan'ny Tompo amintsika rehetra dia takizay ihany koa izay mpanaraka rehetra amin'ny alalan'ny tambazotra na anio zany amin'ny fotoana hafa mety ahafahanareo manaraka an'izao fotoana izao. Faly androany miaraka aminareo etrindray. Faly ve nareo aloha e? Raha samy faly andao hitehaka ho an'ny Tompo alohantsika. Amen. Lazao kely namanao akaikinao iresaka aminao indray ny Tompo androany hoe. Tadidinao ve izay ilay hira teo? Parle à mon cœur Seigneur. Tsy parle à mes oreilles fa parle à mon cœur. Satria manina io fotsika io mora votsitra kely izy io. Vetivety izy io dia votsitra. Taitaitra itsika dia mifony any anaty dia vetivety ilay izy dia votsitra dia mila rapelena, mila verina, mila apodiana foana indray ao amin'ny Tompo izany. Andao tsika maky teny any soratra masina anio afatsika mifampizara indray amin'ity andro anio ity. Somary mafimafy kely ity zavatra mbaran'i Jesosy ity fa ilaitsika mba hatonga antsika handray tsara ny asan'ny Tompo. Mateo 7:20 no andeha hojerentsika amin'ity andro anio ity. Mateo 7:20 dia ny andiny fa telo amby roapolo no anomboantsika azy. Mateo 7:20 andiny 7:20 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mba azo ampiana kely fotsiny micro ka azafady. Mateo 23:23 lozanareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia. Fa mandoa ny fafolosolila sy ny aneta ary ny komina ianareo. Nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Ireto no tokony nataonareo nefa tsy tokony avelanareo irerona. Repitarika ny zamba tatavanareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia. Fa diovinareo ny vonin'ny kapoaka sy ny lovia nefa ny ao anatin'ny lovia sy ny kapoaka dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madeo koa ny voany. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia. Fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tarehy ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny falitoana rehetra. Amen. Asivo amen na moa e. Dia ampahirezo amin'izay ilay namanao tsy fariseo tsika hoe. Ohatrany hoe akamely be mantsy ilay izy dia alao mba ampahirezana ihany ianao hoe tsy ho anao aloha ilay teny io fa misy fianarana ho antsika fotsiny ao anatiny. Amen. Farafariseo ianao dia lozanao zany. Fa satria tsika tsy fariseo dia tsy loza tsika izany fa tsika feo mba fahasoavana. Amen. Ity afatry ity dia ho azavaintsika aloha inona ny votoantony satria ilaina ihany mahafantatra ilay izy mba tsy ho diso fa ny olombelona mantsy tia maka tsy lera zay dia alao mba hazavaina inona ny dikan'io zavatra io. Io Mateo zavatra mila fantatritsika rehefa mamaky ny filazantsara efatra amin'ny akapobeany dia misy mesazy vitsivitsy izay voatokana ho an'ny mpianatra ao anatin'izy io. Fa ny akamaroam-potoana dia Jesosy tena misibla ary tena mamely direkta mihitsy. Izy zany tsy miafinafina mihitsy fa raha manao baolina dia tiany tena sehony mihitsy ny crampon an'ilay akamely amin'ilay tantara. Dia ny tena cible ny akamaroam-potoana rehefa manome fampianarana izy
dia ny fariseo sy ny israely. Satria maninonareo olona ireo dia tao ambany lalàna ny tezaina dia mieritreritra fa izy no manana ny fahamarinana, izy ny taranak'i Abrahama, izy no nomena andova ny teny fikasana dia ampiseho iny Jesosy ao anatin'ny fampianarany, sy ao anatin'ny teniny fa tsy madio arak'izay fieritreretanareo ianareo, tsy madio arak'izay fisehoanareo sy eritreretinareo fa ho aseho ianareo, fa ho asehoko amin'ny alalany zavatra ambarako fa maloto ianareo. Dia izay ny antony fanambarana, ny akamaroany ny fampianarana. Ohatra zao tsika mahita eto ny Matthieu 23 dia fantatritsika tonga dia mazava ilay izy hoe ciblé any amin'ny fariseo. Fa raha mamaky ianao ny Matthieu 5 ihany koa izay miresaka hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, kanefa za milaza aminareo dia mbola micible fariseo izy. Raha mamaky ianao Matthieu 7 izay milaza andiny voalohany hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, ahoana ny ilazanao amin'ny namanao hoe alao mba ho asoroko ny sombikazo eo amin'ny masonao nefa ny andro eo amin'ny masonao tsy hitanao, tsy esorinao, mbola micible ny fariseo ihany izy, izay mifandray tanteraka amin'ity Matthieu 7:20 ity. Dia ohatra zao ilay fampianarana hoe ianareo fariseo ozy izy dia petsara velatsia ianareo. Satria maninona ao anatin'ny lalàna io dia misy zavatra ngeza be ao, dia misy zavatra kelikely. Le ngeza be dia zavatra efa fampianaran' Jesosy ihany. Rehefa nisy olona nanontany azy, inona moa lehibe amin'ny lalàna? Zao ny lehibe amin'ny lalàna, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao, fonao, sainao, fananao, ny herinao. Ary ny faharotaka azy dia tiavana manao tahaka ny tenanao. Zay ny lehibe amin'ny lalàna. Dia misy madinika amin'ny lalàna, madinika amin'ny lalàna dia ireo lalàna fomba mpivavahana rehetrarehetra, aza hoaniny zao, aza sotrony zao, aza manao an'ity, aza manao an'roa, zao ny akanjo fanaovana rehefa ohatry zao, aza mikasika an'ity avy le mandoto, ajaony sabata, reny le madinika. Dia tahaka an'izay ihany koa atao anatin'ity resaka ity ny madinika, resaka apafolony. Zay ny teneniny eto. Mpafolo loza nareo fariseo, petsara velatsia, mandony fafolo solila ianareo, ny anetany kominy, sy sisa rehetrarehetra. Nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna. Dia ozy izy Jesosy mamarana an'le resaka hoe ianareo ozy izy dia mpitarika jamba, tatavaninareo ny moka, fatelinareo rameva. Zany hoe le lalàna madinika, filtrena, tsy ame lalàna mihitsy, naza manao zao, aiza le apafolon'ny aneta, aiza le solila, aiza le kominy, misy adino le ohatran'izao, ianao tao milanjan'izao rehefa ohatran'izao. Zany nahatonga an' Jesosy tao anatiny tantara filazantsara, nampitondra nody an'ilay lehilahy izay narary 70 taona ny fandrinany. Le fandrina izay tsy andositra, le fandrina izay azo alaina rehefa tapitra ny sabata, le fandrina izay hoe tsy hoe voandana mody matory fa reraka be ka hoe miankina manaina ny tsy maintsy hodily le fandrina. Fa tonga dia nasain'i Jesosy ohatrany hoe ndana eto mody ihany io, anehoany fa tsy lay sabata no maninona. Dia mivoaka avany ny fariseo petsara velatsia dia nilaza fa ahoana ianao no milanja an'ity zavatra ity kanefa sabata ny andro. Le lehilahy nanasitranao izy nanao an'izany, tsy mba avy amin'Andriamanitra zany satria tsy manaja sabata. Tamin'iny fotoana iny dia ozy izy filazantsara milaza hoe namahany Jesosy. Tezitra tamin'ny fariseo, tezitra tamin'i Jesosy ny fariseo no namahany. Amin'ny teny anglisy broken, no vakiny ny lalàna ny sabata. Dia ny atao hoe mitatavana moka dia ny zavatra ivelany. Moa zany dia azavaiko hoe ny atao hoe moka rehetra dia zavatra ivelany daholy. Zavatra ivelany, zavatra azo tsapahitanana, asa atao ety ivelany zay mety ho ataon'ny olona. Azonao hatreo, moka daholy ny anara reny eo anatrehan'Andriamanitra. Zay rehetra mety ho endrika ataontsika ety ivelany zany. Za tsy miteny hoe rehefa anao rakitra rehefa avy eo ianao dia anao moka zany dia sy moka ty osy pastera ka mety foana zany no fandeha. Fa zay mihitsy ny tenenan Jesosy eo amin'le izy iverenantsika mihitsy 23 tapany farany. Ndrazaloha averintsika mihitsy lozanareo mpanao-dalàna fariseo petsara velatsia fa mandony afafolo solila sy ny aneta ary ny kominy ianareo. Nefa navelanareo zay lehibe amin'ny lalàna dia ny rara sy famindrapo ary finoana. Dia jereo ilay frasy farany, ireto tokony ho nataonareo nefa tsy tokony ho avelanareo irerona. Zany hoe izy roa atao okey fa tsy hoe ambanina, fa misy ny plasy le izy. Azonao, misy ny priorité, misy ny zavatra mandeha aloha, misy ny zavatra tokony ho everina misy kokoa noho ny hafa.
misy zavatra tokony omena lanja bebe kokoa noho ny hafa ho an'ny fariseo, ny rary ny famindram-po ary ny fitiavana. Samona izy teo. Finoana, ny rary ny famindram-po ary ny finoana, reo no lalàna izay tokony nomena priorité. Ary ny manaraka an'izay kosa, deuxième partie, dia ataonareo amin'izay le zavatra ivelany. Fa ny problema nareo fariseo dia zao, lay zavatra aty ivelany ataonareo, fa lay zavatra ao anatiny tsy ataonareo. Ny rariny zany, zavatra ao anatiny zany. Ny famindram-po, mazava ho azy fa po dia ao anatiny zany. Zavatra ao am-po. Ny finoana, tsy zavatra manidina zany. Sa finoana izy amin'ny manidina ho samborina, finoana izy no aseho eny ivelany. Fa ny finoana, zavatra ao anaty. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza, ireo no priorité. Ao anatin'ny tontolo-piainantsika zanak'Andriamanitra zany, dia tokony isy priorité izay omentsika lanja bebe kokoa. Dia misy hafa kosa izay, misy zavatra tsy hita maso, izay tokony omentsika lanja bebe kokoa, omentsika vahana bebe kokoa, omentsika sakafo bebe kokoa, omentsika fotoana bebe kokoa. Ary misy kosa apahany hita maso, izay tsy avotsitra. Zay le teo tsy avelanareo irerona. Tsy avelanareo irerona. Tsy hoe rehefa lasa tonga amin'ny filazantsara hoe tamin'ny andro fariseo mbola misy zany le ty ivelany. Fa rehefa tonga amin'ny filazantsara dia tsy tsony le ty ivelany. Misy le ty ivelany. Fa ny aty anatin'ny travahena voalohany. Amen. Zay le fampianarana teo. Dia ao amin'izay le hoe tatavanareo no moka. Inona moa no dikan'izany? Le ty ivelany sokirina be mihitsy. Le ty ivelany travahena be mihitsy. Le hita maso atao mihitsy n'izay tena atateraka an'iny. Masaro-piaro be mihitsy. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia manompo ny olona, manompo an'Andriamanitra ny olona. Fa ny zavatra hita maso ny tena masaro-piaro azy. Iny ny tena mandeha meloa raha vao ny akanjonao no ananakely dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zao. Raha vao volonao ny ohatran' izao, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zao. Le asa tsy maintsy ohatran'izao, ary rehefa mety tsara lay zavatra aseho ety ivelany, dia ozy ny olona hoe tena manome voninahitra an'Andriamanitra. Nefa eto Jesosy manao démonstration fa zay natao hoe fasana milalotra fotsy. Ny ety ivelany fotsifotsy madio tsara, fa ny ao anatiny rombaka sy feno taolany maty. Zany hoe tsisy travail, tsisy asa tany anaty, ny ao anatin'ny fopokaty. Fa ny ety ivelany amboarina metimety tsara. Averiko ihany le afatra mba tsy hampatonga sasany andray vilana ka ampiasa zay ozy pastera hoe tsy niteny zany pastera ka. Ny zavatra nytenenin'ny pastera dia zao tokony nataonareo ito dia tsy avelanareo irerony. D'accord ve tsika? Zavatra roa fa tsy ray, fa tsy ozy pastera hoe rehefa aveo anamarina ny zavatra zay ataony iny dia ozy pastera hoe tsy izay le izy. Fa ny fiarahana amin'ny tompo anankiroa. Fa ny fiarahana amin'ny tompo misy priorité dia le fo ao anaty. Zay no mahatonga raha lasenabavy ny afatra zay torintsika teto sy torintsika eto tsy neny ivelany ny tokony hazakazahana. Tena natsontsika ifanasoa fa tsy ny fifanasoavana no priorité. Fa manahoana ny foko aloha eo anatrehan'ny tompo voalohany indrindra. Manahoana ny foko eo anatrehan'ny raha lasenabavy. Zay avoanompon'ny tompo, zay avoanompon'ny raha lasenabavy. Azonao le izy? Manahoana ny foko eo anatrehan'ny tompo. Manahoana ny foko eo anatrehanareo. Zay avo manompon'ny tompo ary zay avo manompo anareo. Raha vao tsy mandeha arak'ireo filahatra anareo ny fampotsika an'Andriamanitra dia mitovy kilasy amin'ny fariseo isika. Ny ivelany madio, ny sary aseho ivelany tena impeccable. Izy tena tonga dia mafoy izy. Tonga dia nalohany ny hofatrany le anapavy tary. Tonga dia touché le anapavy. Tena misaotra fa tena mbola misy mpanompon'Andriamanitra tahaka anay. Tena mbola ohatran'izay, tena mbola ohatran'izao. Fa ozy izy Paul niresaka nafoko ho an'ny malahelo ary fananako rehetra kanefa maninona moa? Tsy manana fitiavana. Azonareo le priorité.
varahana maneno sy ikipantsona mikarantsana. Le zavatra ifampiresantsika zany dia zao, amin'ny voalohany isika rehefa manompo an'Andriamanitra, rehefa mitady ny tompo ianao, dia ny fonao no tokony voavangy voalohany. Amena. Ny fo no voavangy voalohany. Mitovy daholo le hetsika rehetrarehetra. Aza manolo tena ho an'i Jesosy. Aza manao an'ny fihetsiketsika ivelany rehetrarehetra. Raha tsy voavangy ny any anatinao. Rehefa voavangy ny any anatinao, zao ny ambarany asan'ny apôstôly 2:7. Ary voakasika voatsindrona tampony ny olona zay ny aino nanina hony. Dia zay izy vao niteny hoe ry rahalahy eo, inona no ataonay any anaty aloha. Zay vao nity ivelany. Fa raha vao nivelany mandeha aloha, tsy mandeha zany, tsy mety zany io. Melohan'ny anambadiana olona anankiray ato aloha, fa tsy hoe l'amour vient après, tsisy an'izany. Fa eno aloha ny any anaty. Eno aloha ny any anaty, mifamaly tsara ny ao anaty. Zay vao miditra ao anaty na engagement na mariage. Misy déclaration, misy mpivady igny tsy mifanao déclaration zany mihitsy fa ohatra fampitaritarika te fotsiny dia nandehandeha ho azy teny dia ndao rangava any ray aman-dreninareo. Dia ozy izy le ray izy eny ary tsy maninona. Ohatrohatr'izay foana ny fiainana izaka mety tsy maninona. Ndao ary raha zay ny tianao. Tsisy zany fa ny ao anaty aloha, ny ato anaty aloha, manahoana ny conviction, manahoana ny asan'ny tompo ato anatiko. Zay ny atao hoe fahateraham-baovao. Le tepoka voalohany, asan'i Jesosy any anaty, eniko ny fitiavan'i Kristy, eniko ny rano milatsaka ho aho. Tao anatin'ny famandaminana ny hira izay tokony ho atao dia manomana inona ny hira tokony ho atao zany mialohan'ny toriteny. Dia iny hira iny tonga tato anatika hoe parle à mon cœur Seigneur. Zay fotsiny aloha. Dia daviko le hira dia nalefako. Rehefa nandeha le hira dia tsy voatasiko ny ranomasiko. Le hira zany amin'ny voalohany ohatra hoe hira raha mihaino an'izay hira zay fotsiny amin'ny olona tsotra fotsiny amin'izao dia ohatra ny hira mampime kely zay izy. Ohatra ny valsa kely zay. Parle à mon cœur Seigneur. Fa magaga ao anatin'ilay izy hoe ohatrany misy inona moa le ohatrany gitara kely awaya ireny ukulele moa sa inona moa tsy fantatro. Dia ohatran'izay ny anaovan'zareo an'ilay izy, ohatrany mampime kely zany le hira. Fa gaga mihitsy aho hoe hira ohatrany mampime zany hoe dia ampitomany aho. Fa mandeha amin'izay le hira hoe tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens Jésus. Parle à mon cœur. Tena eniko voafany Jesosy. Tena ny fo marina aloha ny zava-dehibe. Tsisy dikany daholo ny zavatra hafa rehetrarehetra. Raha vao tsy ny fo ny voafangy. Ny fo aloha. Efa niresaka tamin'ny fonao ve Jesosy. Tsisy dikany ny fotoana nanomponao ny tompo. Ny ezaka laninao rehetrarehetra. Ny fotoana laninao rehetrarehetra, fivezivezena laninao, ny isan'ny talon laninao nakaty am-piangonana. Zéro daholo zany rehetra zany. Raha tsy voavangy ny fo aloha. Any aloha voalohany rehetra. Voavangy ny fonao, enao ny fitiavan'i Kristy anao, enao fa tsy zavatra mora simba sy mora loha, tahaka ny volafotsy, tahaka ny fitahiana mandalo ifampitediavana zao tontolo zao. Tahaka ny fahombiazana, miazakazaka loatra zao tontolo zao. Farina mihitsy ianao mijery ny karazam-piainan'olona izay te handeha hitombo foana tanatohatra isaky ny mihetsika. Lamaody eto amin'ity Madagasikara ity izay naomboomby rehetrarehetra. Any amin'ny resaka fitantanana sosiete dia te hitsapa hitondra firenena daholo. Zany zavatra zany ny zavatra izay matery ny olona any anaty. Le zavatra ivelany. Ny fanompoana an'Andriamanitra tsy zavatra hoe nomeny tompo azao, nataony tompo azao, fa le fo voafangy. Tsisy dikany nandanitsika fotoana rehetrarehetra na teo akianja an'Andriamanitra fonaritsika. Fa fotsika tsy voavangy. Na vita an'izao asa rehetrarehetra zao aho, na tety an'izao aho. Fa ny foko tsy voavangy. Zava-poana izany. Zava-poana.
ary androany ihany koa isika ozy aho hoe isika tsy fariseo intsony fariseo rehefa nitorinana eo sino raha iny an'izany miainao an'izany fotsiny izy dia lasa izy mandeha rehefa aveo fa zasinao rehefa torinana zany zavatra zany dia ntsika ny asan'Andriamanitra ny natao fotsika mamerina antsika indray ny fonao ny ilaiko voalohany indrindra tsy ny fifadianao hanina ny ilaiko voalohany indrindra tsy ny loalikao mangana sy maratra sy manao ohatran'izao ny ilay tsy zany mahaliana an'Andriamanitra fa ny fotsika avelao izy amanga ny fotsika avelao izy hiasa ny ampotsika avelao izy amanga atsika avelao izy hitondra ny fitiavana ny ampotsika aloha voalohany indrindra matsiaro ny hira farandre mamonjy efa taloha be tany amin'ny taona 8 ngamana 10 tany hoany misy mpiazakazaka ozy izy miazakazaka dia mijanona kely ozy izy dia andrandrao lohanao mijanona kely ianao ndraindray tsika raha lasanabavy miazakazaka manompo an'Andriamanitra dia zany ho an'ny olona izay mbola manompo an'Andriamanitra kanefa tsy voavanga ny fo zay ny afatra teo amin'ny voalohany teo azonao raha mbola tsy voavanga fonao mijanona ianao stop dia miresa amin' Jesosy et Jesosy eo parle à mon cœur Seigneur attendris mon cœur Seigneur tu es le seul qui peut parler à mon cœur mba tonga ho vovonjy mba tonga handray ny fitiavanao marina mila voakasika ho asoanao izay efa manompo an'Andriamanitra ririndra isika mpanompon'Andriamanitra isika pasteur isika mpitory filazantsara isika mpanao karazana asa rehetrarehetra nanolotra ny tena atsika isika fa indraindray fotsika efa fotsitra efa tsy miainga any intsony efa tsy miainga misy karazana olona mandeha par principe sisa manao asa fampony za rehefa manao an'ny tompo atodiko amin'ny volako rehetrarehetra atodiko amin'ny fotoanako rehetrarehetra atodiko amin'ny momba rehetra principe izany avako fa ny ilain'Andriamanitra voalohany indrindra aizany fona androany ny tompo manajanona ny asantsika rehetrarehetra dia miantso atsika hoe eto amiko ny fona eto amiko indray fona ampidirako ny fitiavako ho velomiko fa raha ny etsika sy ny asa foana no hiazaka zahantsika ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra reraka ianao ny profo fa tsy ao ny fonao dia maninona reraka ianao manompo ny hafa ianao reraka satria maninona tsy mahazo retour mihitsy za mikarakara ny hafa foana fa iza mba hikarakara kosa za manao an'izao foana fa ngara manao an'izao foana dia ararotina ngara mandefitra dia ohatran'izao efa ianao zay efa aranofo zay efa lasa mitady hivadika ho fasana milalitra fotsy zay manao alerta Jesosy lay fo mila entina mandrakariva eo amiko amen hivavaka tsika rehefa aveo hoe tsika eo anatrehany tompony fotsika ity voko ty Jesosy aza velanao variny ty aza velanao mafy ty zay ndika le te hoe attendris mon cœur Seigneur alefao ny foko mba ho sensible mandrakariva rehefa mivavaka tsy henoko eo izy pastera hoe mila mivavaka hony mba hahery fa heninao hoe mivavaka satria voafangan Jesosy ny anatiko any te hivavaka te handany fotoana Jesosy voafatotro ny telefona tato ato variana tamin'ny asa tato ato ohatra ny tao amin'ny zanako foana ohatra ny votsitra ny foko tato ato dia hiverinao aminao zany ny sitrapon'Andriamanitra hiaina tsika ajanona vetivety ty tsy avotsitra azao kely ny akaikinao hoe tsy avotsitra fa ajanona vetivety tsy avotsitra fanompona fa tsy hoe karakara ny foko aloha mandritry ny heritaona tsy heritaona mikarakara an'izany tapakandro mikarakara an'izany mahazo hery vaovao indray ianao dia lasa ianao manompo araka ny tokony ho izy mifandamina tsara ary mifandrindra tsara rehefa ny olona no mivavaka nefa ny fony tsy any tompo ny fotoana ny dele vita vavaka atsasakadiny vitako ny atsasakadiny fa maninony tsy henoko ny hery azo tamin'ny alalalay atsasakadiny rehefa ny fony tsy manaraka mavita lay fanompony ianao
fa vita amin'ny fanompony afa-po fotsiny ianao satria nampiasa ny vatanao fa mifosa ny fanahinao tsy maheno ninina. Ozy izy Jesosy miresaka sy mampianatra antsika amin'ity andro anio ity. Ny moka sy ny rameva. Ny anankiray tatavanina ozy izy, ny anankiray avela. Iverenao kely le izy, le rameva zany a. Tanareo le moka tatavanina filambaniny. Efa zavatra kely madinika iny a, dia mbola tatavanina tsy amelana mihitsiny. Fa le rameva ao mandeha, hitanao ohatran'ny eto amin'ny firenena ihany. Le manondrana kely tsy amelana mihitsy fa le gros poisson sy gros gorille sy gros éléphant mandeha ihany. Tsisy olana, volamena 7.3 kilao sa 3.7 kilao alefa, tsisy olana. Fa volamena atsasa grame, aiza ny papier n'ity? Taizy ty ny vidiana, aiza daholo momba azy rehetrarehetra. Ohatran'izay mihitsy le tantara izay ambaran'i Jesosy eto. Dia anjarantsika no mijery, anjarantsika no mandinika ny fiainantsika, ohatran'ny ao ny fomba fanompoko an'Andriamanitra. So dia lasa mijanona eo amin'ny toeran'ny mpanompo. Zany amanginin'ny tompo foana rehefa eo amin'ny toeranareo hoe Jesosy eo. Vanginin'ny tompo za zany dia resany, zanako ianao aloha melohany zavatra rehetra, izay ianao vao mpanompo. Fa ndraindray rehefa mandroso ny andro fotoana, lasa mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanompo fotsiny irery ihany sisa. Mamana fotsiny ohatran'le le tantaran'le mpiandro vavahady. Dia inona natao le mpiandro vavahady koa amin'io kay ondry. Fa izy tsy mahalala ny tenany fa hoe ondry fa efa ela loatra izy namosina nidy vavahady teo. Izy zany le mpiandro vavahady zany le ondry endry azonao, le ondry endry le mba azo itokisana le azo mba ametrahana andraikitra dia manetsy mamoa varavarana. Dia lasa mpiandry ondry mitondra ny ondry mampandry azy eo ambonin'ny ay maitso, mitondra azy eo ambonin'ny rano fialan-tsasatra, mamelombelona fanany. Mpiandro vavahady tsy mamosy manety vavahady fotsiny ihany. Fa tsy azo ny an-tsaina hoe izy koa kay ondry. Dia ampatsiahivan'ny tompo hoe isika ihany koa tia ny asana mandrakariva any ampotsika any, tia ny velomina ao alohany mianga zavatra rehetra. Ny fifandraisako amin'ny tompo aloha, ny tsirony miaraka amin'ny Jesosy aloha, zay vao ny asa fanompona, zay vao tia ny hafa mihoatra noho ny tena koa, zay vao haifohy ny fanana koa, zay vao hafohy ny fotoana koa, zay vao hiasa ho an'ny tompo a, zay vao hitondra tena araka sitrapon'Andriamanitra ho vavolombelon'ny Kristy tsara, zay le hoe tsy avela irerona. Fa tsy azo ndray ny anankiray dia ao ndray aloha, lasa izy parle à mon cœur Seigneur ozy dia any an-trano izy. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Dia any izy any aloha. Rehefa henoko pasteur le any natao foko dia zay avo avy ndray aloha. Fa zay ny afatra Jesosy hoe ity ataonareo dia ato tsy avelanareo. Amen. Zay ny afatritsika amin'ity andro anio ity. Zay afatra fohifohy tsy dia lava izay fa mino fa manganao ny tompo. Aka fotoantsika. Amen. Aka fotoantsika tsy hanenjika lera sy mozika sika androany fa namasamy andinika ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hitsangantsika na tsy fantatro na ndoalika na hitsangana zay mety aminao fa natsika mba hifandinika tsara eo anatrehan'ny tompo. Asipilay baka rahalahy dia afaka ihany koa ianao mba mifandray ao amin'ny tompo ao anatin'izany, hiresaka amin'ny tompo itsika rehetra. Anamboatra zay tokony ho amboarina amin'Andriamanitra mba tena hiasa ny anatintsika izy ary avokatra ny anatintsika. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotovoka.